Dia toy izao indray ny filazana azo ambara mahakasika ilay rivo-doza Chanel voaray anio 17 Desambra 2024 tamin'ny 4 ora maraina. Tao amin'ny distrikan'ny Vavatenina no misy ny fohibeny tamin'ny 3 ora maraina. Ny enina ny rivotra miaraka aminy ka toerana vitsy sisa no mbola voakasiky ny tafiditra 50 hatramin'ny 80 km isan'ora. Mikisaka miankandrefana somary atsimo mandrefana izy ka mahafaka 5 km isan'ora. Ny rotsakorana arak'izany mety mbola hitoetra kokoa mandritra fivoarany an-tanety. Noho izany dia miova ho filazana miloko manga na filazana fahamailona ny an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Analanjorofo, Alaotra, Moramanga, Toamasina Volosy faharoa, Brickaville ary Vatomandry. Entanina ny mpampiasa ranomasina morontsiraka Atsinanana sy Andrefana mba tsy handrika na hitandrina mafy satria mbola mikorotana ny toetry ny andro. Samy ihany koa manaraka tsy tapaka ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony.